Zava-dehibe raha lasaina bavy sika rehetra izay mitoetra eto a. Ny fanontaniana petraka teo ataonao iza moa Jesosy. Ataonao izy Jesosy. Tsy ho lava intsony ny teniko. Fa te hametraka amintsika hoe andao ampitaina any fiainantsika amin'izay izy hoe manao ahoana ianao io izao. Aiza ho aiza Jesosy amin'ny fiainanao. Tsy teoria ny tenin'Andriamanitra. Tsy henona amin'ny sofina fotsiny dia ho ao an-tsaina ny tenin'Andriamanitra. Fa firifiry ny tenina fafy, aiza ho aiza tsika raha ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy, hiara-hiakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny raolanitra ve? Fa ny teny izay ambara dia fiainana, manome fiainana, mitondra fiainana ho anao ve le teny? Ary fiainana mandrakizay. Zao no lazain'i Filipo, ohatrany hoe tiako tenena amintsika hoe Jesosy dia ampy. Tsisy ankoatran'izay, Jesosy dia ampy. Zao no lazain'i Filipo tao amin'ny Jaona 4:20. Asehoy anay ny ray. Dia ahoana hozy izy? Dia ampy anay izay. Asehoy anay ny ray dia ampy anay izay. Inona mbola dia davintsika? Inona mbola ilayntsika? Inona mbola irintsika? Inona mbola katsahantsika? Fa ny tenin'ny Filipo tamin'i Jesosy dia hoy izy Filipo hoe asehoy anay ny ray dia ampy anay izay. Za miteny ianao raha lasaina bavy, tsisy fahafenona, tsisy fahafaham-po, tsisy fitsaharana raha tsy Jesosy ny alainao ameno ny fiainanao. Raha tsy Jesosy no alainao ameno ny fiainanao, anjaka ao amin'ny fonao, anjaka ao amin'ny fiainanao ray manontolo, zato isan-jato, misy tsy ampy foana ao aminao. Misy tsy ampy foana ao aminao. Fa Jesosy ilay fahafenona. Mamaky tsika amin'ny Kolosianina. Kolosianina dia milaza hoe izy ilay endrik'Andriamanitra, lehilahy matoa tamin'ny maty. Izy no nahariana an'izao rehetra izao, raha tsy izy dia tsy ary izao rehetra izao. Ary izy sitrak'Andriamanitra ho ao aminy. Sitrak'Andriamanitra ho ao amin'ny fahafenona rehetra. Inona ny sitrak'Andriamanitra ho ao aminy? Inona no sitrak'Andriamanitra ho ao aminy? Mafimafy hoe inona ny sitrak'Andriamanitra ho ao aminy? Raha te ho feno ianao dia mila makaiza. Raha te ho feno dia mila makaiza. Ao amin'i Jesosy Kristy, aza velo lany andro mamonjy fotoana, aza velo lany andro manao asa fanompona, aza velo lany andro amin'ny zavatra fotsiny ety ivelany nefa tsisy an'i Jesosy ao anatinao. Tsy feno ny ao anatinao raha tsy Jesosy no manjaka ao am-ponao. Haleloia. Tsy feno ny ao anatinao raha tsy Jesosy no manjaka ao am-ponao. Fa rehefa Jesosy no manjaka ao am-ponao, na inona azonao, na inona tsy azonao, haleloia, dia hozy ilay izy izay hoe ampy ahy Jesosy. Raha mbola velona ka miaina ety, ampy ahy Jesosy. Izao no vavako, izao no teniko, iraikitra atao-poko, fa ampy ahy Jesosy. Firy isan-jato amintsika amin'ny toetra eto, mihaino tenin'Andriamanitra eto, mahalala an'izay ary samy milaza an'izay hoe ampy ahy Jesosy. So miazakazaka amin'ny zavatra maro sika mba hamenona le ao anaty. Fa za miteny aminao, na hiazakazaka ho voatetinao zao, tsy ho feno ianao raha tsy ao Jesosy. Ary ataon'i Jesosy, démontreny Jesosy amin'ny fiainanao mihitsy. Fa misy tsy ampy foana ao anatinao ao raha vao tsy raisinao Jesosy. Misy tsy ampy foana ao anatinao raha vao tsy raisinao Jesosy. Fa mila raisinao Jesosy ao am-ponao. Miditra mpandray fahasan'ny tompo anao, lasa mpandray ny fanasan'ny tompo, avy eo anao mbola mangetaheta sy noana foana. Satria asa ny nataonao sy fihetsika ety ivelany, fa ilay Jesosy tena Jesosy tsy raisinao ao am-ponao. Dia banga foana ny ao anatsika. Mangetaheta foana ny ao anatsika. Tsy ampy foana ny ao anatsika. Dia tsy te haneo zavatra ninina amintsika izay. Izao, Jesosy dia ampy. Jesosy dia ampy. Mino izany ve ianao hoe Jesosy dia ampy? Sa mbola hitady zavatra hetsika sy erosy anao ezaka maro samihafa ianao? Fa misy olona ato rehefa ambarany Jesosy, ambarany amin'ny Jesosy, ambarany fahamasinana, ambarany fahatsorana ao amin'ny Jesosy, dia tsy tamana ato. Satria nahoana? Mbola te hanao zavatra izy. Mbola te handoa vola any anananany izy. Mbola te handoa fahafolo-karena izy. Mbola te handoa vola tsy aty-jatsy izy, ohatrany tsy feno le famonjena raha tsisy an'izay. Maty antoka izy. Maty antoka izy. Satria mbola ozona ny miatra ny fiainana, satria iveriny fa mbola ny fiezahan'ny tenany sy ny zavatra ataony ny azony ary ny afeno azy. Fa za milaza amintsika tsirairay avy. Inona nataony Maria rehefa niditra tao an-tokantrano Jesosy? Nakaiza izy?
teo atongotry Jesosy izy satria nanina izy nanao an'izay mihaino feo an' Jesosy izy satria fatany hoe ty le tena zavatra, ty le tena izy, fa ny ambony aksesoara, ny ambony mandeha, ny ambony misy tsy ilaina akory ary. Dia nio kely ny fiainanao amin'izao fotoana, miazakazaka maka izy ianao, mamono tena amin'inona ianao, mifofofo amin'inona ianao, amin'ny zavatra iray loha ve dia Jesosy, hoe ny fahafenon'i Jesosy ve raha lasaina-bavy, fa Jesosy Kristy no fahafenon'Andriamanitra ao amin'ny toeran'ny fahafenona rehetra, ary ianao dia tanteraka ao aminy, ianao feno ao aminy, fa tsisy zavatra hafa hanampiana io, fa raha vao ampiana io manambanimbany an'i Jesosy ianao. Misy zavatra nampitahotahotra ny voalaza tery ambony tery hoe zay azonao rehetrarehetra dia tsy ahafapo-anao, ratsy zao fiaina zao, ratsy zao fiaina zao, sisy fa ny vahaolana toroko anao ary hanome fifaliana ho anao, fa tsy mijanona eo amin'ny faratsiny dia Jesosy Kristy. Haleloia. Jesosy Kristy fahafenona raha lasaina-bavy. Jesosy Kristy ny fahampiana, ampy Jesosy. Ary rehefa ampy an' Jesosy ianao zay zavatra rehetrarehetra nanelingelinanao rehetra tsy ilaina intsony rehefa ao Jesosy. Haleloia. Fanamasina mampiteny Facebook, iza ny mbola mandany andro ao Facebook, inona ny andanianao lera ao Facebook, mampidera biky, mampidera tare, mampidera an'izao sisy zao. Io Facebook io amitahany Satana havarinanao, amitahany Satana io ke zavatra tetiky ny illuminati sy ny tariny any io hoe varinao amin'ny tontolo anankiray eo ny olombelona. Nampalelo mihitsy fa nandeha hotely zay ndray mandeha zay ny sakafo eo am-pisakafoanana eo zay misy 5 mianaka tonga avy any zareo dia hisakafo. Rehefa tonga izy dia hisakafo, mipetraka eo zareo, inona no ataony? Tsy hisy mifampitenina ray ary fa hoana izy 5 mianaka mandra-pahavita an'le sakafo, za teo anilany teo nalahelo mihitsy ny foko hoe zay le fianakaviana potika satria tontolo hafa nyjerena, dada sy mamanao tsy hitanao, ny zokinao zandrinao piray tapo aminao tsy hitanao, fa zavatra ao amin'ny tontolo any ivelany any mamaky anao. Za miteny amintsika io devoly io anao zay havarinanao io, ary devoly tsy mampiseho mihitsy hoe tia ny tandroka, tia za, fa zavatra mahafinaritra ny asehony anao eo, fampozana ny ao anatiny. Za dia mbola miteny any, mbola miteny foana, aza lany andro amin'ny zavatra tsy mampandroso, aza lany andro amin'ny zavatra tsy sy antony, aza lany andro amin'ny zavatra tsy tiany Jesosy. Haleloia. Rehefa ao aminao Jesosy, tsisy banga intsony ao aminao, tsy miteny hoe tsy ilaina ny asa, tsy ilaina ny vady, tsy ilaina ny zanaka, tsy ilaina ny trano, tsy ilaina ny vola, tsy ilaina zao, ilaina zany. So dia diso hevitra matsika ka tsy anao ininona ntsony fa anao kitoto, ilaina zany rehetra zany, fa zany rehetra zany tsy zany ny zava-dehibe. Omeny Jesosy manaraka zany, fa ny zava-dehibe Jesosy raha lasaina-bavy. Jesosy raha lasaina-bavy, Jesosy ihany asehoy anay ny ray dia ampy anay zay. Mba mangetahitany ve anao asehoy anay ny ray dia ampy anay zay. Fa avy eo Jesosy ny teny hoe zay elabe zay ny toerako teto aminao, mbola tsy hitanao foana ve za? Dia inona ny tiany Jesosy lazaina zany? Iza le ray? Izy le ray. Izy le ray, zay nahita ny ray. Izaho ny milalana makany amin'ny ray. Jesosy dia ampy. Jesosy dia ampy. Aza variana amin'ny zava-pona. Hoy i Solomona hoe zava-pona dia zava-pona ny zavatra rehetra. Eny, zava-pona sy misambo-drivotra avokoa, vanité dia vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Raha lasaina-bavy mandalo zao fiaina zao sy ny filany, fa zay manao sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay, ampidiro ao fiainanao Jesosy, ampanjaka ao amin'ny fiainanao Jesosy, ataovy mameno ny tontolo andronao Jesosy. Fa zavatra toriko aminao zavatra iainako, ary zavatra fiainako, ary zavatra tsapako, ary zavatra hitako, andramika izy ao fa tsara Jehova, izaho nanandrana dia hitako fa tsara dia omeko anao,
fa aza vela ahodiny satana amin'ny zava-pony ianao, aza ahodikodiny satana amin'ny Facebook ianao. Ianao no hitao. Sarinao tarianana sy tarianana sy tarianana no hitao. Ny endrikao sy ny bikanao no hitao. Asa hoy anay ny ray dia ampy anay zany. Jesosy ny tiako hita. Jesosy ny mila sehonao fa tsy ianao intsony. Teny aminao Jesosy androany, sa tsy miteny aminao? Mifona aminao fa tianao Jesosy. Ary rehefa tia Jesosy mandrantsan-drantsana sy mikatsakatsana. Iazakazaka ho azy ianao ty. Inona ny tena mobile anao? Inona ny tena mampanosika anao? Fa ny zavatra tena ilaina raha lasa anabavy dia ny eo an-tongotry Jesosy dia mihaino an' Jesosy. Tsy misy afa-tsy izay. Tsy misy afa-tsy izay. Zavatra rehetrarehetra mandalo so ho foana avokoa. Dia fampitandremana antsika izany. Fampitandremana antsika izany. Inona lela izay ndrala teo mipoaka raha ny tele fa tsy nasain'ny tompo jery tele tsony. Dia voly e manao zavatra avarinanao e. Zavatra ohatrany hoe tsy fahotana. Inona moa izao ny fahotana amin'ity? Mandefa sary aho, manoratra kely eto, manao zao eto. Inona moa fahotana amin'ity? Fa rehefa mandeha tsikelikely misy zavatra, misy adalanao, misy fijangajanganao, misy falitonao. Zao tontolo zao ny aho e, miala fotsiny tsotro zao. Halleloja! Asa hoy anay ny ray dia ampy izay. Ataon' Jesosy tsy afa-po amin'izao rehetra izao mihitsy ianao mba hisy prezanteny hoe za ange ny afa-po anao. Za ny afa-po anao. Za ny afa-po anao. Averiko foana io resaka réseaux sociaux sy ny tariny io. Rehefa tena nandray an' Jesosy aho, rehefa tena mibaboan' Jesosy aho, rehefa tena hoe nilatsahan' Jesosy mihitsy aho koa. Nakatoko daholo ireo Facebook sy ny tariny sy zavatra rehetrarehetra isehoko momba anahy sy anehoko momba anareo. Tsy fantatrareo va? Fa niara-maty tamin'ny Kristy ianareo. Ary ny fiainanareo miara-miafina izy. Miara-miafina izy a? Fa tsy hoe miafinao amin'ny Facebook. Raha lasa anabavy, asa hoy anay ny ray dia ampy izay. Mandraisa fa hanapa-kevitra. Rehefa zavatra tsy mampandroso, rehefa zavatra mandoto, rehefa zavatra mitondra amin'ny filana, rehefa mitondra amin'ny frereana sy fizahozahoana, tapao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy hampandroso anao zany. Ampidiro Jesosy ao amin'ny fiainanao. Dia le fiangonana miafina ianao. Le miomana, tsy hitahita mihitsy ianao, tsy fantapatatra ianao. Fa ianao mefenao an' Jesosy, mefenao an' Jesosy, mefenao an' Jesosy. Tonga Jesosy avy eo, iny ianao fa mipotra tahaka fofombado ampakarina. Fofombado ampakarina. Zao nge le voalaza teo hoe misy nyresaka teo fanetretena. Fanetretena zany nge miafinafina e. Tsy hitahita, tsy misehoseho zany e. Hoe nahazo an'ity, mahita an'ity, nahazo an'ry, ty indray zao, ty indray natao zao, zao ny irainoko, ty sisa. Tsy misy mitady an'izany. Asa hoy anay ndray dia ampy anay zany. Raha lasa anabavy ampy izay ny kilalao. Raha te handroso, raha te hiaraka amin'ny Jesosy ampy izay ny kilalao. Ndao tena andeha sérieux miaraka amin'ny Jesosy. Ndao tena andeha sérieux miaraka amin'ny Jesosy. Za miteny aminao fa raha tsy ahoana? Inona vaovao? Aloha izy andeha raha misy zavatra tiany atao. Asa hoy anay ny ray dia ampy zany. Afaka mipetraka ianao. Raha lasa anabavy, ny zavatra ambara eto ambobao, Jesosy ihany. Voalaza ao amin'ny Joba 2:20. Ary io eny amin'ny vovoka ny volamenanao sy ny volafotsinao. Ary io eny amin'ny vovoka ny volamenanao sy ny volafotsinao. Fa iza no koram-bolafotsinao sy akoram-bolamenanao? Iza? Fa ny tsito no koram-bolamenanao sy akoram-bolafotsinao. Dia voalaza ao amin'ny Isaia fa ny anarany dia Andriamanitra tsito. Zany hoe ny akoram-bolafotsinao sy akoram-bolamenanao dia Jesosy Kristy. Ary io eny amin'ny vovoka ny akoram-bolafotsinao sy ny akoram-bolamenanao. Inona ny miazakazaka aminao? Inona mampiazakazaka anao? Inona ny important amin'ny fiainanao? Amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompo ny tompo, manjaka amin'ny fiainana izao tontolo izao, manafaka anao. Halleluja. 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 Mihaino tenin'Andriamanitra zao. Halleluja. Jesosy Kristy ny mpanjaka. Jesosy Kristy ny tompo. Raha mbola velona koa hozy izy, lohalika rehetra andohalika eo anatrehako. Ny lela rehetra anaiky fa Kristy ny tompo. Erika anaiky fa Kristy ny tompo.
loalika rehetra andohalika eo anatrehan' jesosy ny devoly rehetra andohalika eo anatrehan' jesosy fa jesosy ny tompo voninahitran'andriamanitra ary io eny mivovoka ny akoram-bola fotsinao ary io eny mivovoka ny akoram-bola menanao zavatra marina ny lazaiko anao fa rehefa nanana an' jesosy kristy a tia sisa ny volamenako tia rehefa manifinify fa taloha rehefa atao rehefa hoe jesosy superficiel fotsiny a mbola maikamaika amin'ny volamena mbola maikamaika amin'ny rojorojo sisy vadoko nananakavana volamena be ohatr'izay fa rehefa ao am' jesosy ary io eny mivovoka ny akoram-bola fotsinao ary io eny mivovoka ny akoram-bola menanao fa tsy tono akoram-bola menanao inona ny valeur inona ny zavatra valeureux aminao za tena miteny anao zavatra enany misy zavatra intsany jesosy io raha lasanabavy a misy zavatra endahan' jesosy a fa jesosy sary-piaro jesosy tsy ampilaharinao amin'ny zavatra hafa zany jesosy a izy ny rôle izy manaraka anazy avy eo mbola lavitra be vao misy me afaka milahatra aminy fa tsisy anakaikikaiky azy mihitsy eo tsisy anakaikikaiky azy mihitsy eo ary io eny mivovoka ny akoram-bola fotsinao ary io eny mivovoka ny akoram-bola menanao fa tsy tono akoram-bola menanao sy akoram-bola fotsinao ary voalaza ny apetera voalohany toko 7 ianareo vehivavy ao ka ny firavahanareo tsy amin'ny resaka volamena sy ny resaka firandranana fa ao ka ho toe-panahy malemy sady miatana raha lasana bavy ianao manana an' jesosy zay ny mampisy valeur anao ianao manana an' jesosy ao anatinao jesosy mameno anao zay ny mampisy valeur anao zay ny mahatonga ny olona zay tsy manana an' jesosy hatraty amin'ny sandriny aty feno firavaka manomboka eto collier hatraty collier iny rehetrarehetra iny satria tsy ao le fiainana an' jesosy dia afenina amin'ny aingo ny endrika efa feno fond de teint maquillage ny volo lokona ny tena hoe haingona amboarina araka zay tratra mihitsy satria tsy ao ntsony le voninahitr'andriamanitra fa ianao raha lasaina bavy rehefa ao am' jesosy ianao tsy ilainao ntsony zany maquillage zany rehefa ao am' jesosy ianao tsy ilainao ntsony zany firavahana zany tsy zany ny valeur anao tsy zany no mampisy lanja anao fa mampisy lanja anao jesosy ao anatinao ny fanahy masina ao anatinao miova ny valeur anao miova ny fijerinao miova ny vinanao miova ny zava-dehibe amin'ny fiainanao rehefa jesosy ny ao anatinao halleloia tena te apiditra an' jesosy ao anatinao mihitsy a ohatra hoe raha tiako atao dia nisokafana mihitsy ny loha dia nampidiriko hoe iny jesosy iny any rahalahy dia ampy a nataoko mihitsy ny opération dia nididiko mihitsy ny fo iny jesosy iny dia ampy a halleloia jesosy dia ampy izy ireriany halleloia halleloia dia rehefa tsapanao zay dia ozy ianao je t'aime jésus je t'aime mon amour mon jésus 4% amin'ny olona hoe mivavaka manana an' jesosy no miteny hoe jésus mon amour fa jesosy zany nge mon amour zany lalasaina bavy tiako ianao jesosy ny anakalo anao sanatry zava-mandalo olevina ve ho azoko ampitahina aminao fa tsy mba misy ananako sy izay mety mbola ho azoko hoarina aminao fa fanaterany ianao jesosy raha lasaina bavy raha mbola sainao hiteny eto ahatra ny valo alina jesosy ny asainao ho ambarako foany jesosy lazaiko foany jesosy fa tsy ampy ny fotoana anambarako an'izany jesosy zany maso nozy izy mangano hoany maso tsara tare ny volony fotsy lava ny akanjony lava izy feno famirapiratana izy feno voninahitra tsy alaonao ve jesosy tsy alaonao ve jesosy manana an' jesosy velonao anatinao jesosy miainao an' jesosy ary tsisy andrasanao eto afa-tsy ny fampiakarana za tatoato dia ozy mihitsy hoe tena alao am'izay anao tonga jesosy fa tena ohatra ny efa mandreraka ty zao tontolo zao sy ny zavatra rehetrarehetra ty tsy haiko ianao namba ohatra zany fa ozy mihitsy atany vadiko androany hoe aleo tonga jesosy fa zay le délivrance zay nge voalaza amin'ny tenin'andriamanitra hoe tonga ny délivrance anareo rehefa tonga jesosy ohatra ny vehivavy mitoejaza hiteraka efa kaiky hiteraka délivré ny anaran'izay zany hoe tsy raha lasaina bavy tsisy fahafapora tsy tonga jesosy avy jesosy maranata fa zay mbola makamamy fiainana sy varina tsy aloha ijanony eto amindra fo aminao ny jesosy fa ny ara zao dia zao ara maneno ny trompetra andao jesosy ka oka zay fa tsy oka aloha jesosy fa mbola misy momby dimy ovitiako ary
mbola napakabady zay dia mbola anao lune de miel aloha oka aloha jesosy fa tena mbola mividy tambary zay tsia rehefa tonga jesosy baibay jesosy ny teny ilaiko jesosy ny fahafenoko fara zay zavatra eto tany mandalo ihany arolevo potika daholy zay no mahatonga Paoly miteny amin'ny Filipianina toko 7 ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetrarehetra noho ninona noho ny fioara ny fahatsarana ny fahalalana an Jesosy la connaissance de Jésus mahafantatra an Jesosy dia hozy Paoly ataoko fahatiantoka Hebreo Fariseo tena mpahay lalàna voafora tamin'ny andro favalo taranaky ny Benjaminita seveany Paoly zany fa ozy Paoly hoe 0 fahatiantoka ataoko taimboraka inona ny taimboraka fumier inona fumier zezika samy teny an'izany ve zasy ianao hoe zao rehetrarehetra zao ataoko fumier ataoko taimboraka noho ninona tsy ataoko taimboraka fotsiny am'izao maty antoka ianao raha ataonay taimboraka fotsiny io maty antoka mihitsy ianao raha ataonay taimboraka fotsiny io perte ianao fa matokana io lasa taimboraka raha lasena bavy satria rehefa tonga Jesosy miofo daholo io tsisy antony daholo io rehefa Jesosy ny eo comparenao amin'ny Jesosy io ozy ny teny frantsay y a pas photo Jesosy raha lasena bavy raha sainao amin'ny safidy ahako tsisy hoe inona re vila be ve trano be ve karama be ve sisisa kitrokelan Jesosy ara tsy milahatra ataoko fahatiantoka ny zavatra rehetrarehetra noho ny fioara ny fahatsarany ny fahalalana an Jesosy l'excellence de la connaissance de Jésus ianao ve mba te halala an Jesosy te halala an Jesosy ianao adefiry anao mamaky baiboly ao an-trano no anatin'ny ray andro laha ny andro amin'ny zavatra hafa ianao Jesosy keny ambaran'io baiboly io Genesis ka hatramin'ny apokalypsy manompoko zao zany alaminy ny fotoana mamaky baiboly fa ao Jesosy miresaka aminao mise présenter aminao midéclarer ny fitiavany aminao dia tombe amoureux amin'ny Jesosy amoureuse an Jesosy ianao ataoko fahatiantoka ny zavatra rehetrarehetra ataoko fahatiantoka ny zavatra rehetrarehetra raha miaina noho ny finoko an Jesosy fotsiny fa mifoky tsy miraikitra amin'ireo ty foty mora miraikitra amin'ny zavatra misy zavatra mahafinaritra tsaratsara dia miraikitra amin'io teneny Jesosy hoe foky Jesosy ny miraikitra aminao ihany mifoky miraikitra aminao ihany ataoko fahatiantoka ny zavatra rehetrarehetra noho ny fioara ny fahatsarany ny fahalalana an Jesosy ary Paoly mba ho fantatro izy fantatsika ve ny définition sy ny intensité ny heriny zany hoe connaître mahafantatra azontsika ve ny dikan'izany hoe mahafantatra fa zao no lazay Maria rehefa le nyteneny izy hoe hiteraka an Jesosy dia ozy Maria hoe tsy mahalalala iaho dia ozy ny amin'ny teny frantsay je ne connais pas d'homme inona ny dikan'izay misy intimité ao misy firaisanao misy fiombonanao dia le connaître Jesosy io raha lasaina bavy tsy resaka miantory teny fotsiny eto tsy resaka hoe mamonjy fotoana fa io connaître Jesosy io ao am-ponao ao amin'ny hefitrao manginkinao any an-trano any any fiainanao ray manontolo any ianao misy fifandraisana raikitra matotra mahery vaika miaraka amin'ny Jesosy halleloja mba sahala amin'izany ve ianao sa ataonao ampikambazavatra io Jesosy io rehefa tsisy atao vao mamaky baiboly rehefa tsisy atao vao mivavaka diso zavatra ray alohanao raha zany tapao ny hevitrao manatona bebe koa an Jesosy manatona bebe koa an Jesosy asehoy anay ny ray dia ampy anay zay tiako Jesosy tianao ve Jesosy tena tiako ampitaina amintsika tsirairay avy zany fa tsy ho lany andro anao ho lany fotoana fa tena hoe le fitiavana an Jesosy ny ao anatinao le fitiavana an Jesosy le fahafenony Jesosy le famenony Jesosy ianao zany milazanao fa rehefa le fenao an Jesosy zany ohatrany mitsingevana fotsiny ianao tsisy vesatra ao aminatinao na misy ady na misy olana amin'ny misy zavatra rehetrarehetra maro ohatra mitsingevana fotsiny ianao entin'i Jesosy ianao tsy daotsika hira dia androany tena aza mijery hoe satria zany no miteny an'izay na hoe jereny raha lasaina bavy sisy raha tapa-kevitra misy ianao
tena hoe ekeo am-ponao Jesosy. Jesosy dia any lay mpanjaka mpanjaka, lay tompony tompo, lay mahary, lay mpahary, lay mpahary, Jesosy Kristy. Fa akaiky Jesosy dia ho avy. Raha fantatrao fa ny filana teto amin'izao tontolo izao namotika fiainana maro, dia ho tonga ianao anatin'an Jesosy. Fa ho aminy ianao ahita ny fiadanana, ahita ny fitsarana. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs. Mamotika io. Tanora maromaro ny eto. Aza manandrakandrana zao tontolo zao fa ratsy. Tonga dia alao Jesosy 100%. Sa tsy zany? Zandrikelin'i Jesosy. Tahiny Jesosy. Tokantrano anjakan'i Jesosy. Ho fienoan'i Jesosy. Ary Jesosy no omeny ao tokantrano. Tsika tsirairay avy.